Anapaka-pontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Misotranao zay raha eo fa menao ty andro anitrinay de ty andro alarobia 9 janoary 2024 ty. Raha eo mitenena indray ianao aminay fa mangetahetanao ny fananay aroka anapaka amponay sy aminanay ny teninao satria ny teninao no fanino ny tombotray sy fanazavanao ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomba nofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka Jaona 9 andimy 20 ka hatramin'ny 5 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro amin'ity. Jaona 9 andimy 20 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hono jiosy taminy. Fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany. Nefa ianao hoe raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy manandrana fahafatesana izy manakizay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay zay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany. Manaonao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny laza. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza tsy fantatrareo izy, fa zao no malala azy. Raha hoy izao tsy fantatra izy fa mba de mpandainga tahaka anareo koa aho, nefa malala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahitany andro ary nahita izy ka faly. Hoy ny jiosy taminy, tsy mbola 50 taona kory ianao ka dia efa nahitany Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ara Abrahama dia izy aho. Dia naka vato hitovaka azy ny olona fa Jesosy niery ka niala teo kanjany tebory. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia azo ambara fa Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia Andriamanitra satria izy dia milaza fa tsy fantatrareo izy, fa izao no mahalala azy. Raha hoy izao tsy fantatrareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahitany aniko ary nahita izy ka faly. Fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Andriamanitra ihany ravako no afaka miteny an'izany. Jesosy le teny tonga nofo, ny Andriamanitra miara-monina amin'ny olona. Izy le izy atray ka ho manakizay. Jesosy mihitsy nefa niteniny hoe zay nahita azy dia nahita ny ray, ary tsy nisy nahita n'Andriamanitra no vinavina fa ny zanaka lahatokana zay ao tratran'ny ray, izy no manambara azy. Jaona 1 iry amin'ny 20 no ahitantsika izany. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra no vino fa ny zanaka lahatokana zay ao tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Jesosy lay tao amin'Andriamanitra ka tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty. Niala tao amin'ny lampasony izy, tonga tetỳ tany izy nanetry teny mba hitady ahy sy hitady anao, ary mba nanako sy hanananao ny fiainana. Zay mino azy no tsy elohany, zay manana azy no manana fiainana manakizay, ary zay mitandrina ny teniny dia tsy hanandrana fahafatesana manakizay. Zay ny voalaza eo, raha misy olona mitandrina ny teny dia tsy manandrana fahafatesana izy mandrakizay. Amin'ity andro amin'ity ampianary ny zasanao, tsy ino an' Jesosy amin'ny teny ihany fa ny akatoro azy ary tandrina ny teniny, satria na izy tandrina ny tenin'i Kristy dia mitoetra ao amin'ny Kristy izy ary Andriamanitra koa mitoetra ao aminy ka makao aminy. Dia ingevakitsika zany teny milasy zany amin'ny filazantsara ny Jaona toko fa Jaona toko fa 14 zao no lazaina. Tompoko, ahoana aminay ihany ianao no isehoanao fa tsy amin'izao tontolo zao koa. Jaona 14:12. Jaona toko 14:12. Raha misy ty dia tandrina ny teniko izy, any raiko ty azy araka ao amin'izay ka honina aminy. Zay tsy tiany
Kristy dia tsy mitandrina ny teny teny jerenareo dia tsy fa ny razy aniray tsy maneraka zava-dehibe ravana mitandrina ny tenin' Jesosy Kristy satria eto dia lazainy hoe raha misy tia dia tandrina ny teniko izy aniraiko ty azy araka ao amin'izay ka olona ao aminy koa raha makatony tenin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ray mihitsy no ao anatinao sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ampaheranao mandeha araka ny tompo sy sahitsy ho vavolombelona tahaka ireo apôstôly tamin'ny fotoanandro hoe azo herina nareo amin'ny latsanareo amin'ny fanahy masina aminareo dia tsy menatra ho vavolombelona tompontsika dia sanitry ho vavolombelona tamin'ny sehatra misy azy amin'ity androany ity andaontsika raha tena tia amin'ny tompo tokoa dia feno fankatavana ny teniny ary anao ny sitrapony satria mandalo zao fiainana zao tsy filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manakizay. Amen. Misotranao zay raha eo fa nambaranao miariary tamin'ny alalan'ny teninao fa Jesosy tokoa ilay Andriamanitra. Ny tonga aty amin'izao tontolo zao mba hitady sy hamonjy anaizy hevery. Izy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofa ny Andriamanitra miara amin'ny olona amin'ny koa amin'ity androany ity. Ampanjakao ao aminay ilay zanakao. Ok izy toetra ao aminay ary zay koa mity ny teninao satria tsy tianao zay raha tia amin'ny teny ihany fa ho tia amin'ny asa koa. Satria tsy zay rehetra manao hoe tompotompo niditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao sitraponao sy manatanteraka ny teninao. Dia ampahirezo hoe amin'ity tolandro ity mba ho feno fankatavana ny teninao mba ny fitarian'ny fanana masina. Dia sitrakay ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra masina ny aninarana no tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Mino ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay moka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amina ray zanak'afana masina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy tomontsika ampiandro ny lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa anatinareo zay kasirahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoazany hoe voninahitra mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.